chaîne d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny 7:7. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Ho an'Andriamanitra masina tokana sady marina ny voninahitra, ny tera sy ny saotra, ny aja izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Misaotra an'Andriamanitra isika raha manana izao fotoana iarahantsika mandinika ny fitondrantenantsika, ny fiainantsika izao ato anatin'ity fandaharana chaîne d'honnêteté ity izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Mpitoroteny 5:5, andininy 7. Mpitoroteny 5:5, andininy 7. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay tia vola tsy eto vokovola, ary izay fatra-pitiarena be tsy eto vokin'ny fitombokarena, fa zava-pona koa izany. Averintsika indray mandeha. Zay tia vola tsy eto vokovola, ary izay fatra-pitiarena be tsy eto vokin'ny fitombokarena, fa zava-pona koa izany. Izany no voasoratra ato amin'ny Mpitoroteny 5:5 andininy 7. Araka izay ambarany ity tenin'Andriamanitra ity izay, dia tsaroko eto ny hirany bobolina fahiny. Anio aho ozy mahazo ariary, tsy mijanona fa mbola hiary. Zay ny lazainy. Zany hoe raha mahazo vola ianao androany ka olona tia vola ianao, tsy ampy ianao io vola io, fa mbola te hanana bebe kokoa ianao. Efa manana bebe kokoa ianao, mbola tsy ampy ianao indray izay, fa mbola te hanana bebe kokoa noho izay ianao. Misy lehilahy anankiray izay natsoina hoe John Rockefeller. Nalaza zany lehilahy zany. Tamin'ny androny, izy no olona mpanan-karena indrindra eran'izao tontolo izao. Mpanan-karena indrindra eran'izao tontolo izao. Tena goavana ny arenany, ary ohatrany hoe tsy hita faritra mihitsy ny fahazom-bolany, fa dia be. Tamin'ny fotoana anankiray nisy nanontany azy, efa ampy ve ireo arenanao ireo? Ohatrinona ny vola azo ambara hoe ampy? Rehefa ohatrinona ny vola dia azo lazaina hoe zay ny tena ampy. Dia
ampanesona fotsiny no nytenenany hoe ampiana kely fotsiny ireo ka ampiana kely ireo ampiana kely izany hoe efa ny mpanan-karena indrindraerany zao tontolo zao izy mbola ampiana kely hono ireo fa mbola tsy ampy ary de marina loatra ho azy ity teny eto ty hoe zay ty vola tsy eto voky vola ary zay fatrapity arena be tsy eto vokin'ny fitombokarena fa zava-pona koa izany ao anatin'ny fon'ny olona mandrakariva ny faniriana anana be amin'io resaka vola io tsy mety vokiny io mihitsy izy fa de ohatrany hoe mbola te hahazo ary isika tsirairay avy de mila mandiny tena manahoana ny fahasalamantsika eo amin'ny ara-bola, manahoana ny toe-pontsika eo amin'ny ara-bola, move azo ambara ho olona tia vola isika fa ny olona tia vola de tsy mety voky vola, tsy ampy foana aminy io vola io, tsy mahay misaotra am'izay omena azy izy, tsy mahay mankasitraka am'izay omena azy. Raha omena karama zany izy de miteny foana izy karama kely io, zay ny azy ny fiteniny ary de lazainy tsy ampy kepohany ao anatin'ny 2 andro akory io ry havana malala. Izany ny toe-tsain'ny olona rehefa tia vola izy. Rehefa omena vola zany ny olona tia vola de ny azy zao ny teniny tia fotsiny ve inona koa ny dikan'ity, zay ny azy so de manao an'izany ianao, so de manao an'izany de mandeha ny ohabolana ho an'ireny karazan'olona ireny. Ny fiteny ambarany de hoe ny alika jamban'ny taolana fa ny olona jamban'ny vola, izany ny filazany ary de lazainy fa ny vola no maharanga. Ry havana malala, mila dinihana ny amin'izany rehetrarehetra zany ary izany indrindra ny mahatonga ny tompo miteny ao amin'ny Romanina 12:12 manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina. Romanina 12:12. Efa nambara ny tompo fa io fitiavam-bola io no fototry ny faharatsiana rehetra. Io fitiavam-bola io no fototry ny faharatsiana rehetra. Araka ny voasoratra ato amin'ny Timoty 1:9-10. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany zay fatra-pitady zany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny ala elobe. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Misy zavatra 3, fironana 3 miraikitra ao anatin'ny fon'ny olona mandrakariva. Ny voalohany, ny faniriana hanana, mampatonga azy maniry hanana an'izay rehetra mahafinaritra azy, zay ny voalohany, ary mahatonga azy ho tia vola.
mba ahazony izany zavatra irino azo izany. Ny faharoa dia ny fialonana izay manosika antsika, mampitany tena antsika amin'ny hafa, dia mijery izay ananan'ny hafa nefa tsy ananantsika. Eo koa izay fialonana izay, ary dia mahatonga ny sasany mangalatra, mahatonga ny sasany tia vola, mahatonga ny sasany manao ny tsy fahamarinana. Ny fironana fahatelo dia ny fitiavan-tena. Ny fitiavan-tena mahatonga antsika tsy manaiky mizara amin'ny hafa, fa dia te hitahiry ho antsika ny zavatra rehetra. Rehefa ireo zavatra telo ireo no manjaka ao anatin'ny olona, dia Andriamanitra kely ho anazy ny vola. Andriamanitra kely ho azy ny vola. Te hanana ny zavatra rehetra, te hanana be kokoa, te hanararoatra ny fiainana bebe kokoa eto tany. Zany ny programan'ny olona maro, ary dia ao anatin'izany no hitombony tsy fahamarinana sy mahatonga azy mifikitra amin'ny vola. Ry havana, dinio ny fiainantsika. Manahoana io resaka vola io? Tsy ny vola akory no ozatry ny fiainana, fa Jesosy Kristy no tena fiainana. Araka izay hitantsika ao amin'ny Jaonina 4:12, ka rehefa Jesosy Kristy no apetratsika amin'ny toerana voalohany, dia amin'izay fotoana izay izy no mahalala ny hevitra hiverana antsika, ilay hevitra mitondra fiadanana fahatsiloza, ary afaka manome antsika izay rehetra ilaintsika. Tsy tokony ho jamba ny vola isika kristianina, satria efa nampahiratiny Jesosy Kristy ny masom-panahintsika. Nampahiratiny Jesosy ny masom-panahintsika, ka tsy mba jamba ny vola ny mason'ny kristianina. Aoka ianao tsy ho jamba ny vola, ary tsy ny vola no antom-pahavelomantsika, fa araka izay efa nambaran'ny apôstôly Paoly, voarakitra ao amin'ny Filipianina 1:1-20, Kristy no antony ahavelomako. Aoka Kristy no asandratsika, fa tsy ny fitiavam-bola, ry havana malala. Aoka tsy ho ataontsika sampy ny vola, fa hoentintsika kosa manompo an'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny ohabolana 3:7-10 manao hoe: mankalaza any Jehovah mifanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra, ka dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao, ary iotra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Izany ny lazainy ny tenin'Andriamanitra. Oka kalaza n'Andriamanitra amin'izany isika, hoentintsika hanomponan'Andriamanitra ny vola zay omeny antsika. Ampahatsiahiviko anao indray ny voasoratra ato amin'ny Timoty 1:7-7. Timoty 1:7
andiny 17 hatramin'ny 17. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na tokony harena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanan-karena miasa tsara, azoto manome sy miantra, ka dia hiaro fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Izany no afatry ny tompontsika. Ary isika rehefa kristianina, any Jesosy daholo izay fananantsika, na izay vola eo am-pelantanantsika ankehitriny, na izay mipetraka any amin'ny banky sy any amin'ny fitoeram-bola samihafa any, any Jesosy. Noho izany dia izay itiavan'i Jesosy azy no ampiasantsika izany. Ary tsy tokony anakinantsika ny fotsika izany vola izany. Aoka tsy ho anisan'izay tia vola ianao, tsy ho sampy ho anao ny vola ry havana malala. Fa raha mandinika tsara ny antsika, ny vola azontsika hividianana sakafo, kanefa tsy mampazotomana antsika akory. Tsy voatery hoe mazotomana ianao rehefa tsara be ny sakafo ao anoloananao eo. Mety voavidin'ny volanao tsara mihitsy le sakafo tsara be, fa ny fahazotokomana Andriamanitra afaka manome anao an'izay. Ary tsy voatery hoe hovidianao zany fahazotokomana zany. Ny vola azontsika hividianana fanafody, azontsika anaovana traitement lafo, anaovana scanner, anaovana analyse, etc. Nefa aoka ho fantatrao tsara fa tsy rehefa manao izany rehetra izany akory dia sitrana, tsy mahasitrana izany vola izany. Ny fanaovanao izany rehetra izany tsy voatery ahasitrana anao. Ary izay no mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Salamo 7:20, Salamo 7:20, ny andininy voalohany manao hoe: raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Izany mihitsy izy io. Ny vola ry havana azonao hividianana fandrenina tena raitra, malemilemy tsara be, kanefa tsy hoe rehefa tahak'izay ny fandrinanao dia mahita tory ianao. Tsy mahavidy torimaso le vola, tsy miantoka ny torimasonao le vola. Ny vola ry havana azonao andoavana ny saram-pianarany zanakao. Voaloha tsara ny saram-pianarany, kanefa tsy izay akory no mampahay azy. Tsy miantoka ny fahaizany izany. Na voalohanao ary ny saram-pianarana amin'ny vola anao, raha maditra le zaza, tsisy miditra amin'ny lohany akory izay fianarana, tsy mampahay azy zany.
hitanao tsy mahaovokinina akory le vola. Ny vola azonao andoavana ny vola ny jirama, fa saingy izao tsy misahakana ny délestage izany. Tsy marinary fe zany lazaiko izany. Ataoko mahaloa vola daholo ny olona fa délestage misy ihany. Raharaha gaga ianao efa maninona ihany. Ary dia hitanao amin'izany ilaina ny vola, kanefa ambarako aminao tsy mahavita inona izany vola izany. Tsy azontsika ianteherana izany vola izany. Andengetsika aloha hiaraka amin'ny Adeline amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe fitaka ihany ity.
marina tsy edikevitra izany rehetrarehetra nambarany Adeolinina teo izany. Ry avako malala, ny mahatonga ny olona misoloky, mahatonga ny olona mangalatra, mahatonga ny olona mandainga, mahatonga ny fisarahany mpivady, mahatonga ny risoriso, mahatonga ny kolikoly, ny fitiavana ny ravola avokoa. Ny fanaovana ny ravola ho Andriamanitra. Aoka tsy ho toy izany zasy ianao. Andeha amin'ny fahamarinana isika, andeha amin'ny fahitsiana, fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany rehetra izany. Aoka isika andinika ao anatrehan'Andriamanitra ka hitondra tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy anana hafa hotopoina afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ataontsika eo ambany fahefan'Andriamanitra ny zavatra hafa rehetra. Jesosy Kristy no asandratsika. Ny kristianina tsy manaiko andevo ny vola. Ny kristianina tsy jamba ny vola. Ny kristianina tsy voafitaka io vola io. Tsy taitra n'izany vola izany. Ny kristianina Jesosy no asandrany, Jesosy no heriny. Hiasa ao anatintsika ny fanahy masina, ka ny voninahitra Jesosy hatrany no hampamira-piradintsika eo amin'ny fiainantsika. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ho abolana 710, andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy anao. Renareo teo ny fandaharana Chaîne d'honnêteté.